tonga soa eto amin'ny fandariny indray isika androany any amin'ny tapany faharoa dia tompona andraikitra iray avy eo amin'ny fananantany nitondra fanazavana momba ny tany afaka hanorenana fiangonana fa milohan'izay aloha dia mpitsara-pamoaka didy iray avy eto amin'ny TPI Anosy nitondra fanazavana momba ny fampiasan'ny olona iray tany tsy hanana ny taratasy ara-dalàna na ilay antsoina hoe possession en matière foncière. Faly miarahaba ny mpijery ny télévision malagasy sy manaraka ny fandarana sosy lalàna amin'izao fotoana izao. Porofo ny fananantany ara-dalàna eto Madagasikara ny fananana titre na ihany koa ny fananana bokotany. Betsaka nefa ireo tranga mahakasika ireo olona mampiasa tany anankiray kanefa tsy manana izany titre izany na ihany koa tsy manana ny bokotany. Inona ny atao hoe possession ary izy ireo olona azo antsoina hoe possesseur? Ny atao hoe possession dia ny fampiasana ny tany anankiray, tany efa misy titre na tany mbola tsy misy titre, amin'ny alalan'ny fanorenana na amin'ny alalan'ny fambolena ilay tany. Marihana fa ny olona mampiasa ireo tany ireo dia olona tsy manana titre ara-dalàna na bokotany ara-dalàna, saingy kosa mihevitra ny tenany ho toy ny tompony ara-dalàna. Inona ny mampiavaka azy amin'ny tompony? Ny mampiavaka azy amin'ny tompony ara-dalàna dia tsy feno ny zon'ilay olona mpampiasa amin'ny tany. Raha mandray ohatra isika dia ny tompon'ny tany afaka mivarotra ny tany ary mitondra ny titre ho porofo ny fananantany. Fa ny possesseur kosa dia tsy afaka mivarotra an'ilay tany fa ny possession no afaka amidiny. Marina fa tena betsaka ny tranga mahakasika an'izany eto Madagasikara. Inona ny afaka ataon'ireo possesseur mba ho ara-dalàna ny zony amin'ny fampiasana ny tany? Ny valin'izay fanontaniana izay dia hoe eny, azo atao tsara ny mampiditra an'ireo olona ireo anaraky ny lalàna. Raha ohatra ka tany tsy mbola misy titre izy ireny, ny fanjakana zany dia efa napiatra sy nanantona ny vahoaka amin'ny alalan'ny birao ifotony fananantany eny anivon'ny commune mba hampiditra ny olona ao anatin'ny ara-dalàna. Misy ihany koa ny fangatahana fizakan-tany manoloana ny fitsarana ho an'ny tany izay efa misy titre, lazantsika ihany koa hoe prescription acquisitive. Fihinana fitondram-panjakana ankehitriny ny anoratana ny tany ho an'ireo olona mampiasa ny tany ka voaporofo ara-dalàna izany amin'ny alalan'ny karatany na ny titre. Tanjona dia mba hidiran'ny tsirairay ao anatin'ny ara-dalàna ka nahatonga ny fitondram-panjakana nanantona ifotony ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fametrahana ny birao ifotony fananantany mba ahafahan'ny vahoaka misitraka ny fahazahoana ny karatany. Misy ihany koa ho an'ny tany izay efa manana titre ny fahafahana mangataka fizaka-tany manoloana ny fitsarana ambaratonga voalohany mahefa na ihany koa ny atao hoe prescription acquisitive. Ireo fepetra takin'ny lalàna mba ahafahana manao an'izay rehetrarehetra izay dia ny fampiasana ny tany maharitra sy mitohy ao anatin'ny fe-potoana takin'ny lalàna, tsy misy fanelingelenana ary teo imaso ny olona rehetrarehetra. Ny fampiasana ny tany dia atao amin'ny alalan'ny fanorenana na amin'ny alalan'ny fambolena ny tany. Koa entanina zany isika vahoaka malagasy mba samy hiditra ao anatin'ny ara-dalàna ka hikarakara ny tantsika tsirairay avy ary hanoratra ny zotsika amin'ny tany. Misaotra ny ministera ny fitsarana sy ny télévision malagasy namokatra izao fandarana izao mba ahafahanay eto amin'ny fitsarana mba rahatonga voalohany Antananarivo mitondra ny fanazavana mahakasika ny lohahevitra teo. Mampanantena izahay fa manaraka dia mbola misy lohahevitra hafa
ho voaboasana eto ihany. Mametraka ny mandra-piona tompoko. Tompona andraikitra iray avy amin'ny sampandrarano fananantany no vahiantsika ka momba ny fahazahoan'ny fiangonana tany iray hanorenana fiangonana no hitondrany fanazavana eto ka resahany amin'izany ny dingana rahina amin'ny famondrana ireo tany hanaovana fiangonana. Ny fahazahoan'ny fiangonana tany amin'ny alalan'ny tany mpanjakana, ireo karazana fiavian'ny tany azon'ny fiangonana. Ny tokony ataon'ny fiangonana mialohan'ny anapahany hevitra fa hividy tany na hangataka tany hanorenana fiangonana. Miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny TVM amin'izao alina izao. Mizara roa ny rafitra amin'ny feny tany ampiasain'ny fiangonana dia ny tany misy ny vatatrano-piangonana sy ny tany misy ny fiarin'ny fiangonana. Ny fiangonana dia fikambanana voafehiny didy tsy volana laharana faha 10/3/3 tamin'ny 3 Oktobra 1700 izay manana sata mazava sy fitsipika ara-dalàna ka afaka manana tany ary manana zoa hiaro ny tany izay ampiasaina amin'ny alalan'ny fanratana izany ara-panjakana. Amin'ny ankapobeny dia misy karazany roa ny tany ampiasain'ny fiangonana. Voalohany dia ilay tany misy ny vatatranon'ny fiangonana fivavahana iny miaraka amin'ilay atsotsika hoe Tour d'Échelle, ilay 10 metatra manodidina ny fiangonana izay ifamezivezeny. Ny faharoa kosa dia ireo tany hafa izay hanaova fiangonana asa-piariana toy ny fianarana, fitsaboana, fonenana, fanatanjahantena, fiompiana, fambolena sy ny sisa sy ny sisa. Inona avy ireo didy amandalàna mifeny tany-piangonana? Ny voalohany amin'izany dia ny didy tsy volana laharana faha 12/7/1 tamin'ny 10 Oktobra 1700 momba ny fiangonam-pinoana. Faharoa dia ny lalàna laharana faha 5/2/7/10 tamin'ny 17 Oktobra taona 5/2 mikasika ny zatan'ny tany. Fahatelo dia ny lalàna laharana faha 4/2/3/10 tamin'ny 13 Jolay 2020 makasika ny tamin'mpanjakana tsy azo amidy sy ny didy mpanjakana fampiarana laharana faha 4/2/2/7 tamin'ny 2 Desambra 2020. Ny fahaefatra dia ny lalàna laharana faha 4/2/7/10 tamin'ny 13 Jolay 2020 makasika ny tamin'mpanjakana azo amidy sy ny didy mpanjakana fampiarana laharana faha 12/2/3/3 tamin'ny 20 Aprily 2020. Ny fahadimy farany dia ny didy tsy volana laharana faha 10/7/1 tamin'ny 3 Oktobra 1700 mikasika ny fanratana ny tany sy ny didy mpanjakana fampiarana laharana faha 10/7/7 tamin'ny 20 Desambra 1700. Inona ny tokony ataon'ny fiangonana mialohan'ny anapahany hevitra hividy na hangataka tany na hanaiky fanomezana tany amin'ny olon-tsotra na fikambanana? Ny voalohany dia tokony hanana teti-bola mazava tsara ny fiangonana hoe hividy tany izy dia mila manomana an'izay teti-bola izay izy. Faharoa kosa dia tsy maintsy fantariny tsara ny sata makasika an'ilay tany vao manapa-kevitra izy hoe hividy na hanaiky andray izay tany omen'olona azy ary hanorina fotodrafitrasa eo ambonin'io tany io. Inona avy ny fiavian'ny tanin'ny fiangonana? Ny fiavian'ny tany fiangonana dia misy karazana anankiroa. Na ilay tany dia sokajitsika amin'ilay atsotsika hoe tamin'mpanjakana satria nisy olon-tsotra na fikambanana hafa nampiasan'ny tany dia io tany io sady tsy vita titra na kadasitra na koa tany efa misoratra amin'ny fanjakana malagasy dia io ny ataontsika hoe tamin'mpanjakana. Eo kosa indray ireo tany izay vao marina fa efa manatompo ara-panjakana. Io dia ataontsika hoe tany olon-tsotra. Dia izy io dia an'ilay olon-tsotra voamarina amin'ny alalan'ny karatany na kadasitra na titra ka nisy olona nanolotra
na novidin'ny fiangonana. Inona ny fomba atao mba hanondratana ny tanin'ny fiangonana amin'ny anarany? Eo amin'izay dia misy karazana paikady anankiroa afaka ataon'ny fiangonana ho fanoratana ny taniny, dia ireto avy le izy. Ny voalohany dia ho an'ilay tamin'ny mpanjakana, dia manaraka ireo dingana rehetrarehetra amin'ny fangatana tamin'ny mpanjakana azo amidy. Ilay faharoa kosa dia ilay makasika ny tanin'olon-tsotra, dia io indray dia manao famondrana amin'ny anarany ny fiangonana, ary izany moa dia avy amin'ny alalan'ny fividianany fiangonana ilay tany na avy amin'ny alalan'ny fikarakarana ilay fanolorana izay nataon'ny olon-tsotra tamin'ny fiangonana an'ilay tany. Momba ny fahazahoan'ny fiangonana tany amin'ny alalan'ny tanimpanjakana no resahana an'io. Amafisiko tsara fa ny tanimpanjakana azo amidy dia tany vita titra na kadasitra amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy, na ireo tany rehetra tsy vita titra na tsy vita kadasitra ary mbola tsy misy mampiasa. Inona avy ireo dingana raina amin'izany? Ny voalohany dia ny fitiliana mialoha na hoe repérage préalable. Ny faharoa dia ny fanaovana ny fangatahana eny farim-padidian'ny fananantany izay arahan'ny sandany na ataontsika hoe cautionnement 10,000 ariary. Fahatelo dia ny fitsirihana eny fotony izay ataon'ny mpangataka miaraka amin'ny mpiasan'ny fananantany, io raha ataontsika hoe constatation de l'état des lieux. Faefatra dia ny fandefasana fangatahana eny amin'ny sampandraraha teknika raha ohatra ka ilaina izany. Fadimy dia ny second repérage raha ohatra koa ka ilaina izany. Faenina dia ny fakana ny fanapa-kevitra na décision any amin'ny ambaratonga mpahefana ambony ny nanomezana ny tany na tsy. Ary ny farany kosa fanondratana sy fanaovana ny borna amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy. Raha toa ka ilay tany misy ny fiangonana natao ivavahana, zany hoe le vatatrano fiangonana, dia miroso amin'ny fankatoavana avy hatrany ary manao ny didim-pitondranana arete anolorana mamaim-pona ny tany ho ampiasain'ny fiangonana. Fa raha toa kosa ka lay tany hafa izay misy ny asa fiarian'ny fiangonana toy ny tany anaovana sekoly na fitsaboana, dia atao ny fandoavana ny vola vidin'ny tany, dia avy eo manaraka an'izay dia atao indray ny fanaovana sonia ny fifampivarotana. Ny manaraka an'izay kosa dia ny fandoavana ny hetra eny amin'ny sampandrarahan'ny hetra, ary farany dia ny famondrana ny tany amin'ny anaran'ny fiangonana. Tsy andoavam-bolana ny ariary aza ny tany misy ny vatatrano fiangonana sy ny 10 metatra manodidina raha toa ka tanimpanjakana no angatahana. Omena mamaim-pona na hoe mise à la disposition gratuite ny tany misy ny trano fiangonana ivavahana miampy an'ilay tour d'échelle na lay 5 metra manodidina izay ifamezivezena. Izay moa dia voasokajin'ny lalàna fa fananan'ny fanjakana araka ny diditsy volana laharana faha 12 tsipika 17 tamin'ny 10 oktobra 2017. Ny tany hafa rehetra kosa izay anaovana ny fiariana maro isan-karazany dia manaraka ny dingana rehetra amin'ny fangatanany tamin'ny ka soratana avy hatrany amin'ny anaran'ny fiangonana madidio fa tsy ho amin'ny fanjakana malagasy. Manao indray ny famondrana ny tany amin'ny fiangonana raha avy amin'ny olon-tsotra, tany efa vita titra na kadasitra na karatany. Ankoatra ny fangatana tany amin'ny fanjakana dia afaka manao fifanarana amin'ny vantana amin'ny olon-tsotra na fikambanana ihany koa ny fiangonana raha te hahazo izany tany izany. Ka ireto no azahoan'ny fiangonana ny tany: fifampivarotana, fanolorana, fifanakalozana, ary mety koa azo avy amin'ny alalan'ny didy mpitsarana. Araka ny voalazan'ny lalàna, ny tany misy ny fiangonana ivavahana miampy an'ilay 10 metatra ifamezivezena dia soratana avy hatrany amin'ny fanjakana malagasy, satria io tany io dia tsisy manakana mihitsy ny hoe irakoto na irabe hiditra ao anatin'ny fiangonana iray,
dia amaha isitrahany daolobe an'ilay tany atsotsika hoe domaine public dia izay no mahatonga le izy hoe tsy maintsy soratana amin'ny fanjakana malagasy. Ary tsy azo ny fiangonana midy intsony io tany io, ka raha misy faravany fiangonana iray any aoriana any dia mijanona ho fanana fanjakana ny tany. Izany moa dia voalaza ny 2024 amin'ilay diditsy volana laharana 12 tsipika 17 izay voalazako tany aloha tany. Fa ilay tany hafa rehetra kosa dia mijanona ho fanana fiangonana madio ka azony amidy na atakalo. Ahoana indray ny dingana raina raha toa ka tany misy ny vatatrano-piangonana no karakaraina? Ny voalohany dia mijery ny mahatompony tany an'ilay mpivarotra na ilay mpanolotra. Ny taratasy ilaina amin'izay dia ny certificat de situation juridique, ny taratasy fandovana, ny fananana boky tany sy ny sisa sy ny sisa. Dia ny tompony andraikitra amin'izay moa dia ny fiangonana. Ny zavatra atao faharoa dia ny fifanarahana. Ilaina ny fanaovana ny taratasy fifampivarotana na taratasy fanolorana na didim-pitsarana. Dia ny tompony andraikitra dia ny solotena fiangonana izay nomeny filohan'ny fiangonana fahefana. Ny zavatra atao fahatelo dia ny fanolorana ho an'ny fanjakana ilay tany misy ny vatatrano fiangonana. Eto moa ny taratasy ilaina dia ny taratasy fanolorana. Dia ny tompony andraikitra amin'izay kosa dia ny solotena fiangonana na hazo fanomeza pahefana. Ny zavatra atao faefatra dia ny fakana fakatoavana na visa any amin'ny ministera misahana ny fitantanam-bolam-panjakana. Dia ny taratasy ilaina eto moa zany dia ireo taratasy rehetra voalaza teo aloha ireo. Ary ny tompony andraikitra misahana an'izany moa dia ny ministera ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Ka rehefa manaiky an'ilay fanomezana an'ilay tany ny fanjakana dia atao ilay arrêté de mise à la disposition gratuite. Ka ny tompony andraikitra amin'izay koa dia ny ministera ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Ny zavatra atao fahenina dia manao famondrana na ny mutation amin'ny fanjakana malagasy an'ilay tany ary manoratra ao anaty boky tany. Izy io moa dia tenenina hoe ny fiangonana F no mampiasa an'io tany io fa ny tany kosa dia misoratra amin'ny fanjakana malagasy. Dia ny taratasy ilaina eto moa dia ireo atota taratasy rehetrarehetra teo amin'ny dingana izay narahana rehetra teo aloha. Dia ny tompony andraikitra amin'izany dia ny fiangonana. Ary ny dingana farany dia mahazo boky amin'izay ilay fiangonana. Ka ny boky azo ny fiangonana eto moa dia ilay tsika hoe boky manokana na titre spécial araka ny voalazan'ny 2024 amin'izao ny diditsy volana laharana 20 tsipika 2020 amin'izao. Ka ny tompony andraikitra eto amin'izay kosa dia ny sampandrarahan'ny fananantany. Ahoana indray ny dingana raina amin'ny fanoratana ireo tany hanaovan'ny fiangonana fiariana toy ny sekoly, topi-pitsaboana sy ny sisa sy ny sisa. Araka nefa noteneniko tany aloha moa zany dia ireo tany hafa rehetra ireo dia azon'ny fiangonana midy nanaovana fifampirarahana samihafa satria dia misoratra ny fiangonana matiodio. Ireto avy ary ny zavatra atao amin'izay. Ny voalohany dia mijery ny mahatompony tany an'ilay mpivarotra na ilay mpanolotra. Dia ny taratasy ilaina eto moa dia ny certificat de situation juridique, ny taratasy fandovana, ny fananana boky tany sy ny sisa sy ny sisa. Ka ny tompony andraikitra amin'izay moa zany dia ny fiangonana. Ny zavatra atao faharoa kosa dia ny fifanarahana ary io fifanarahana io dia na io taratasy fifampivarotana, na io taratasy fanolorana, na io didim-pitsarana. Ka rehefa vita izay zavatra izay dia arotsaka any amin'ny hetra, ny hetra izay tokony aloha mifanaraka amin'izay taratasy fifanarahana ny fanaovan'ny fiangonana sy ilay olona ny fanaraka tamin'izay. Ka ny tompony andraikitra eto moa zany dia ny solotena fiangonana izay nahazo ny fanomezam-pahefana avy amin'ny filohan'ny fiangonana.
ny zavatra atao fahatelo a dia manao a ny famindranana ny mutation amin'ny anaran'ny fiangonana matiodio. Ny taratasy ilaina amin'izay moa dia ny atota taratasy rehetra izay natao teo aloha dia ny tompona andraikitra moa zany a dia ny fiangonana, ary ny farany kosa dia ny fandraisana ny bokotany, dia ny tompona andraikitra amin'izay moa dia mbola ny fiangonana ihany. Andro santeriny etoana fa ilay tany izay misy mifantatran'ny fiangonana sy ilay 10 metra manodidina izay ataontsika hoe tour d'échelle ifamezivezena dia tsy maintsy soratana amin'ny fanjakana malagasy satria domaine public, ka mise à arrêté de mise à la disposition gratuite no atao amin'izay dia omena ho isitrahan'ny fiangonana maimampona iny tany iny, fa ilay tany hafa kosa izay isitrahan'ny fiangonana anaovany asa fiarina na famolena na fiompiana na fianarana na fitsaboana sinsisa iny kosa dia misoratra ho amin'ny fiangonana Madedio, ka dia manana boky titra misoratra amin'ny fiangonana Madedio, fiangonana makasika izay. Ilay misoratra amin'ny fanjakana malagasy kosa dia hafa mangataka titra spesiala ho azy manokana ny fiangonana. Dia izay ary ny fandaharantsika androany dia misaotra antsika rehetra izay manaraka ny televisiona malagasy anatokantrano any ary misaotra ny mpikarakara fandaharana. Mankasitraka indrindra tompoko. Izay aloha nazo natolotra androany fa minery isika dia anaraka ny taratasy fifampivarotana, ny tany vita karatany vidin'ny fiangonana, ny prescription acquisitive ary ireo tany nomerin'olona tsy misy taratasy. Tanino, mailamina ncerino, sangatia misy mandravatanino, tsitsirama tetrano, ambisegno mampiasa tany ampilamina, mandova magnaradalagna mivadiky vole, sorata amin'ny anaranano, tanino, atova magnaradalagna tsy anignenano, sorata amin'ny anaranano, vazofananano, alevo ny karatany magnamarigny zofanino, azamavos biro, renamakwe, azamavos biro, reavakwe, azamavos biro, fabiro tsy mihinagna azamavos biro, renamakwe, azamavos biro, reavakwe, azamavos biro, fabiro tsy mafaty anao atova vavolombelogna agnatiny zegny olobe amin'ny tanagna, natany fampoliagna, natany nohajariagna, nataninao efa ela na mivilla nambany volo, angala taratasy tade, mangala karatany vale, mandiana amin'ny bureau communal fagnamboaragna azy, sorata amin'ny agnarananao tanino, atova magnaradalagna tsy anignenanao, sorata amin'ny agnarananao vazofanananao, azamavos biro, renamakwe, azamavos biro, reavakwe, azamavos biro, fabiro tsy mihinagna azamavos biro, renamakwe, azamavos biro, reavakwe, azamavos biro, fabiro tsy mafaty anao
fa biro tsy mihinananao e aza mavozo biro ry namako e aza mavozo biro ry havako e aza mavozo biro fa biro tsy mahafaty anao e atsika mbany volo matetiky voankatramo tsy vitsy ny mitaregny satria voarava tany koa fa misy ny manahiragna kaza misalasala magnatogno biro ifotony fanagnan-tany anao aza mavozo biro ry namako e aza mavozo biro ry havako e aza mavozo biro fa biro tsy mihinananao e aza mavozo biro ry namako e aza mavozo biro ry havako e aza mavozo biro fa biro tsy mahafaty anao e aza mavozo biro ry namako e aza mavozo biro ry havako e aza mavozo biro fa biro tsy mihinananao e aza